Ora vitsy taorian'ny nitrangan'ny famaizana tetsy Ankasiny moa dia efa nigadona ary jery fotony teny antoerana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nitondra fanampina ary ihany koa nitondra fankahirezana ho an'ireo traboina ny filoham-pirenena nandritra izany. Andeha ro jerentsika izay sary izay mitatitra antsika izay vaovao izay indrindra ary i Marc Antoine. Ny aliny omaly alahady dia tonga nijery fotony ny zavanitranga ary nitondra fanampina ireo niarambona tena kasina ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpiambana ao anatin'ny gouvernemanta vitsivitsy. Bodofotsy, kojakojan-dakozia, vary, menaka ary siramamy no nentin'ny filoha nanoanana vonjomaika ireo trabona nandritra ity fidinany tena toerany tao anatin'izany dia niantso hatrany amin'ny fahamailona sy ny fitandremana isorohana ny loza tahaka itony ny tenany. Naninona ary toa vetivety kely le izy ny tompona andraikitra. Rehefa amin'ny fotoana tahaka izao no tsy maintsy eritreretana foana izay andraikitry ny tsiraray ary izay tokony hitandremana mba tsy hisin'ny loza tahaka izao. Ka dia miantso antsika tsiraray avy mba ho mailo, miantso ny ray aman-dreny, miantso ny ankizy, mila mpitandremana ny ankizy izay mikarakara amin'ireny resaka afo sy ny manodidina azy ireny. Mila mitandrina isika, mila mandray andraikitra isika rehetrarehetra. Izao moa izao tsy hoe sanatria ny fisindro zavatra izao no anarotana an'izany, fa nahita ny lalana makaty aminareo izay manahirana dia ho amboarintsika aingana dia aingana ny lalankely makaty aminareo. Fa tao anatin'izany ihany koa dia nampanantena ny fanamboarana ny lalankely eny amin'ny faritra Kasina iny ihany ny filohan'ny Repoblika.